mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tsy tia alatsinainy fa 7 volana May ity, ary misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo sika mbola afaka mandinika ny teniny ihany koa ary manday hery ao anatin'izany. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia efa afaka sika. Tompo tianay mbola misaotra anao izay efa nomenao tombonandro, tompo-taona ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay manosika anay hatrany mba tsy ho variana izay fa hifantoka ny fijerinay eo aminao. Eto izay ankehitriny andray ny toromarika rehetra avy aminao, kometezenao hiasa ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ilay lainga hatr'izay momba ny tsy fahafatesana. Ilay lainga hatr'izay momba ny tsy fahafatesana. Maky isika ny Apokalipsy 4:7 sy ny 14. Manao hoe ary nahita aho fa indreo fanahy maloto 3 tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay drakona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ny fitenenana hoe toy ny hoe fonenan'ny demonia na ny fanahin'ny demonia sy ny ody ratsy dia milaza ny asan'ny devoly rehetra. Tsy mahagaga raha efa nampitandremana isika fa ny tsy fahafatesan'ny fanahy no iray amin'ireo famitahana roa lehibe amin'ny andro farany. Mazava loatra fa mora hita izany ankehitriny na dia ao anatin'ny tontolo kristianina aza dia fototry ny fampianarana ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Kristianina maro ankehitriny no mino fa rehefa maty ny olona dia miakatra ho any an-danitra ireo voavonjy ary midina makany amin'ny elo kosa ireo izay very. Impiry moa tao aorian'ny nahafatesan'ny Billy Graham, ilay evanjelista malaza, no nanehoantsika fa any an-danitra Billy Graham izao eny amin'ny sandrom-pitiavan'i Jesosy na ny zavatra toy izany. Ampianarina manjakariva avy eny amin'ny pilipitra sy ny any an-tsekoly ary indrindra mandritra ny fotoam-pandevenana ny zavatra toy izany. Iray amin'ireo fototry ny famitahana babiloniana ny fahatakarana diso momba ny fahafatesana izay mifantoka amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy ary manomana ny toerana ho amin'ny fitaomana mamitaka ny filalaovana angatra. Raha mino ianao fa ny maty dia mbola velona amin'ny endrika iray na amin'ny endrika hafa ary afaka mifanerasera amintsika dia inona ny fiarovana anananao hiadiana amin'ireo famitahana maro ataon'ny Satana? Raha ny olona izay verinao ho reninao efa maty na ny zanakao na ny olona hafa izay tianao no miseho tampoka ary miresaka aminao, manao ahoana no hahatonga anao ho voafitaka ireo retsim-pandrenao mora foana? Efa nitranga izany tamin'ny lasa. Misy izany ankehitriny ary azo antoka mbola hitranga indray arakaraky ny hanakekezantsika amin'ny farany. Ny hany fiarovana ho antsika dia ny hijoro tsara eo amin'izay ampianaran'ny Baiboly ary fikitra amin'ny fampianaran'ny Baiboly momba ny fahafatesana amin'ny mahatoro-maso izany mandra-piavian'i Jesosy fanondroany eny amin'ny rahona lanitra.
De inoko fa izany lesona zany indray a de anala sarona ireo zay zavatra mametraka am-panontaniana mahakasika ny maty sy ny tsy fahafatesany fanahy zay alefa ny fampianarana hafa eo aminao. Aoka isika hitoetra mandrakariva amin'ny fampianaran'ny soratra masina satria fantatsika fa izany ny fahamarinana. Rainay masina tsara indrindra aho misaotra anao zay efa nomenao an'izany lesona izany indray anio. Mangataka aminao izahay mba ombanay mandrakariva, hanoro anay sy handresy lahatra anay momba ny fahamarinana marina ny aminao, indrindra ny aorianan'ny fahafatesana mba hanananay tokotokoa ny amin'ny famonjenao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.